Manao ezakatrano ny fanjakana amin'ny fanohanana amin'ny mpamokatra ho fanatsarana ny fidiram-bolany. Mandray anjara fena amin'ny fanateterana izany ny Ministera ny Fambolena sy ny Fiompiana ary ny Jona amin'ny alalan'ireo fandarana asa eo ambany fiahiny. Anisan'izany ny fandarana asa FORMAPROD, antsoina ihany koa hoe fianatra na fampiofanana iraisana natao anjaran'ny tantsaha rehetra. Famatsim-bola avy amin'ny fida na ny tahiry iraisam-pirenena ho fampiroboroboana ny famokarana. Ity fandarana asa ity dia miasa amin'ny faritra 12 eto Madagasikara. Faritra ny sitraka izany ny faritra Androy sy Anosy ka niraka amin'ny 30 Jolay sy ny 2 Aogositra nanokafana tamin'ny fomba ofisialy tao Ambovombe sy tao Fort Dauphin ny fanatanterahana ny fandarana asa FORMAPROD. Ny ampananasan'ny tanora ny taham-pamokarana sy ny fidiram-bola ny tantsaha madinika amin'ny alalan'ny fanofanana ny tanora 420 ka hatramin'ny 720 taona no antom-pisian'ny FORMAPROD. Tanora arivo avy amin'ny faritra Androy sy Anosy izay omena fiofanana amin'ny lalam-piariana maro samihafa toy ny fambolena, fiompiana, ny Jona, ireo asa tanana madinika manodidina ny asa famokarana, ny fanodinana vokatra, ny fanamboarana fitaovam-pamokarana madinika. Ny zavatra nitanterahana taty amin'ny faritra Anosy Androy moa zany tamin'ity herinandro ity dia ny fanomboana tamin'ny fomba ofisialy zany tao Androy tamin'ny datin'ny 1 Jolay dia ny teto Androy anio 2 Aogositra. Ho an'ny faritra Anosy Androy izay azo lazaina hoe faritra nitomboana ny asa tamin'ny 2024 dia toy moa zany ny asa mandrova-tapitry ny tetikasa amin'ny 2024 dia nanokafana ekipa interrégional anankiray ny faritra Anosy Androy miaraka amin'ny vatoavy fitonany noho ny fahatsapana fa mavesatra ho an'ireo ekipa mpanatanteraka izay 4 teo aloha ny ekipa interrégional dia navadika 5 izy amin'izao fotoana ka 3 fa rahabe indrindra ny faritra raisin'ny ekipa interrégional anankiray. Raha iverenantsika ny mahakasika ny Anosy Androy an'ity taona ity arivo zany nisan'ny tanora nokasaina ho ampidirina anaraka fiofanana sy anana tetikasa mandrapatonga ny faran'ny taona. Ho an'ny faritra Androy dia misy 500 izy ireo, ho an'ny faritra Anosy dia misy 500 ihany koa. Ho an'ny faritra vatoavy fitonany izay somary maromarokona kokoa dia misy tanora arivo no ampidirina anaraka fiofanana sy antenaina anana tetikasa ity taona 2024 ity. Manana velarata midadasika azo ambolena amin'ny faritra Androy sy Anosy saingy tsy ampy ny teknika amin'ny fomba fambolena sy famokarana. Fanarana asa iray hanampy azy ireo amin'ny alalan'ny fanofanana ny FORMAPROD. Noho izany vonona ny fanometanana sy farimbona amin'ny faritra sy ny commune. Raha ilay aplikasa izay natao androany zany dia anisany mahavelombolo satria manapitosika zany ny efa misy. Satria maromaro ireo partenaire zany izay miasa aty amin'ny faritra Androy indrindra ato amin'ny commune urbaine Ambombe Androy. Raha dia ilaina zany ny fisiany satria mahakasika indrindra ny tanora ity tetikasa anankiray ity mba hanana ny tanora asa fivelomana hoe mahavelona azy zany raha araka ny fahazahoana ka no agnazava zany tokony andraikitra amin'ny FORMAPROD fa tena nazava tsara zany ilay fanazavana ka isaorana azy ireo zany. Raha izay ato amin'ny commune urbaine Ambombe Androy zany dia vonona mandrakariva hiara-miasa ary izay no antom-pisiana eto satria efa misy tetikasa maromaro izay tanterahina eto ka ilaina dia ilaina zany ny fisian'ny aplikasa sahala dia misaotra mankasitraka zany ny fitondram-panjakana voalohany. Velom-panantenana ny amin'ny fisian'ny fandarana asa FORMAPROD amin'ny vondron'olon-tsotra satria hitondra fijery vaovao sy teknika vaovao amin'ny mpamboly ity tetikasa ity. Raha tonga ny FORMAPROD dia anisany hanome tohana n'ireo tantsaha mpiarabelona aminay ireo izay be ny tsy nianatra amin'izy ireo ka raha ho tonga ny FORMAPROD izay mba manampy eo amin'ny fanofanana an'ireo olona ireo manana débouché bebe kokoa zahay na hoe famoahana n'io vokatra zanakazo io manana tantsaha izay ho azo ampielezana an'io
folo zanakazo zay no zavatra tena andrasanay be deabe amin'izy ity zany a dia raha misy koa moa zay hevitra zay anampina anay a amin'ny alalany hoe hita fa indraindray le fampitaovana tsy ampy a tahaka ny hoe ny poa mila zavatra analiny maromaro no hanaovana azy fa mbola ao anatin'ny toeram-pamafazana io zanakazo na koa taorian'ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fandarana asa FORMAPROD tao amin'ny faritra Anosy Androy dia nisy ny atrikasa niarahana tamin'ireo mpiara-miasa sy ireo mpiara-miombonantoka ary ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny FORMAPROD izay andinihana indrindra fanatanterahana ny tetikasa. Marina fa ny faritra Androy sy Anosy ny faritra 12 sy 13 farany iasan'ny FORMAPROD ato anatin'ny 10 taona ny asany.